Pour toute ta famille? La santé avant tout, pour permettre de tout faire et 2025 soit une bonne année! Voilà! Bonne année! Allez, on va chercher. C'est enfumé là, la ville est enfumée là! Fanadidina ity raha ity izay efa nazava fa tsy afaka mandray fanapahan-kevitra samy rery tamin'ny fampidiran'ireo boina ireo na ny ACM na ny ministra fa tsy maintsy misy itirany Andry Rajoelina fa androany zany aloha ilay ministra no Noesorina tamin'ny toerany. Andry Rajoelina ary tompona andraikitra feno amin'ny zavatra misy eto amin'ny firenena satria raha reny fanendrena olona rehetrarehetra reny olona misolo tena azy reny amin'ny toerana sy adidy sy andraikitra sahan'ny tsirairay avy zany tompona andraikitra voalohany amin'izay izy karazana manao toko hoe fialanana bala daholo fotsiny sy fifaniliana andraikitra rehefa misy ny trangany zavatra miseho dia hitantsika zany zao fa inona moa no vahaolana hoentin'izay conseil de ministre zay sa lasa fitaovana anankiray fotsiny zay ahafahan'ny filoham-pirenena miteny hoe tsy tompona andraikitra ao anatin'io izy dia hijery fusible anankiray fa mahavany olana ve zay toko hoe resaka ara-diplomatika ny enatry ny firenetsika ny filazana fa voafitaka ny firenena mahavan'izay olan'izay ve sa ny sazy mety iseho rapitso ao anatin'izay ndresaka hoe diplomatika zay sa dia entina fotsiny hanamarina tena hoe tsy tompona andraikitra fa azadino ny tompona andraikitra voalohany amin'izay sazy mety miatra ny firenena na amin'ny fifandraisana sy mifanalamba-araka ny firenena dia ny mpitondra zany ao anatin'izany Ngay Andry Rajoelina. Voalaza fa mpandrara indianina tompona orinasa udane potentiel LTD manana foibe eto Madagasikara ary fantatra ihany koa amin'ilay udane aviation moa no nomeny ny ACM ilay laharam-pamantarana malagasy ho ana fiaramanidina misy 10 ireo. Rehefa nojeren'ny mpanao gazety eto amin'ny Kolo TV FM androany ny lohatranon'ity orinasa udane aviation ity teny Analamahitsy tanatina elakelan-trano trano fonenan'olona tsy misy izany orinasa zany no hita teny an-toerana. Mpianakavy avokoa ireo mponina mipetraka amin'ny manodidina ity loha voalaza fa misy ny udane aviation ity izy ireo izay samy laza nandritra ny fanadidinan'ny tanterana teny an-toerana fa tsy nisy ary tsy misy maheno izany udane aviation izany hatramin'izay. Orinasa afaka mandrara fiaramanidina maro eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary izao nahazo fiaramanidina 10 izao. Orinasa misehatra amin'ny fanondranana legioma nefa toy izao ny voalaza fa toeram-piasany araky ny hita amin'ilay mombamomba ny orinasa. Proof fa efatra ny ampiandohana dia hita fa fampiomezana ity raharaha ity fa ilay fanjakana foibe sy ny ratsa mangaikany no tsy nanadiady na ny tsy nanadiady na ny ray tsy kombakombatra ny ampiandohana hoy ny mpanara-baovao. Skandale vaovao amina resaka roplanina izay fanomezan-dalana nefa iarahantsika malala ary fatatsika fa tsy maintsy mainga avy any ambony ihany ny fanapahan-kevitra amin'io fa ny ACM tsy afaka ny anapahan-kevitra velively an'io ary ministra ihany koa tsy afaka ny anapahan-kevitra velively an'io fa raha-pirenena io zavatra io ny magaga ihany koa dia feno skandale eto amin'ny tany firenena dia famonoana afiny ray no atao rehefa kelikely iakarana aina manjely sy ny sisa afahany vahaolana maharitra tsy misy mihitsy dia potika tanteraka ilay tanindrazana raha zay ny azo ilazana anazy manjaka ny fitiavam-bola manjaka ny fitiavan-tena ary tsy misy tsony mitetemaka any avoaka malagasy fa saika tapitra ny ambony any daholo ny arem-pirenena rehetra. Raha misy taratasy raiso ny avy ny mandalo aminy na mahazo fankatoavana dia tokony fatany ny mety ho vokatra tsy atelaka izany ny mety ho vokatra tsara atelaka izany ny mety ho zava-doza atelaka izany ihany koa fa tompona andraikitra feno izy ao anatin'io zavatra io fa tsy hoe afaka ny andeha hialabala izy na anelika an'izany makary sy makary. Araky ny fikarohana natao lamandy hatramin'ny 30 tapitrisa dolara ny sazy ho an'izay mandika ny fitsipika momba ny sazy mifandraika amin'ity raharaha Iran ity araky ny fitsipika napetraky ny manam-pahefana tandrefana. Ny fanitsakitsahana fanahiniana ireo sazy efa mipetraka amin'ny Iran dia hitarika hatramin'ny fanenjehana ara-pitsarana amin'ny lafiny eloka be vava ary lamandy hatramin'ny 1 tapitrisa dolara miampy sazy sy na sazy 20 taona an-tranomaizina araky ny fampahafantarana navoaka ny sampandrarahana Etazonia ity hatrany. Andrasana araka izany na ho iray amin'ireo no mety azo any Madagasikara sy ireo tompona andraikitra voakasika na ihany koa ho sazy hafa mifandraika amin'ny fitaterana anabakabaka. Andrasana ihany koa na nahafa-po ny vondrona iraisam-pirenena ity fanesorana ny minisitra ity ny mampalahelo amin'ity raharaha ity ho ny mpanara-baovao. Voaloto eo masin'izao tontolo izao indray i Madagasikara ary ny vahoaka 30 tapitrisa no mety hibaby ny voka-dratsy ny nataon'ireo olombitsy izay nahazo tombotsoa tamin'ity raharaha ity.